Eny ary tompoko lasy tompoko vavy manotra ny araba finaritra ho amintsika mianakavy an-trano atao anatin'ny tokantrano ato mankasitraka anao an-trano mbola manaraka ny fandarantsika amin'ity alindalina ity manasa anao an-trano aritratra ny farany ao anatin'ny fandarantsika satria andraisanao hery goavana, andraisanao tolotsaina, andraisanao torohevitra avy amin'Andriamanitra indray atonga anao ivoaka mpandresy hatrany hatrany na inona mety hoe fanampy goavana trianao eto amin'ity fiainana ity izany. Manasa anao atratra ny farany ary noho izany andeha mapetraka tsika ambavaka avy hatrany ary ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Mankasitraka anao indray Jesosy malalany amin'ity fotoana nomenao anay ao anatin'ny minitra vitsy ity zay mbola afahanay miaino anao, zay mbola afahanay mandre anao, zay mbola afahanay mandray teny avy aminao Andriamanitra. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy manotra ny araba finaritra ho amintsika mianakavy an-trano atao anatin'ny tokantrano ato mankasitraka anao an-trano mbola manaraka ny fandarantsika amin'ity alindalina ity manasa anao an-trano farany teo fa inona ihany an'ilay efa ny programmenao ho anay tsiraray avy isam-batan'olona izany. Averina any aminao sady ny voninahitra ray amin'ny anara merin' Jesosy Kristy. Amen. Rampitso alatsinainy no fa 4 andro an'ilay vavaka ombana fifadikanina zay totosainy fiangonana fanany voninahitra etsy tany masaja efa netana tamintsika teto mo hoe maninona ny mpino kristianina no mila mifadianina ary inona ihany koa ny fetraikany zay vavaka ombana fifadikanina izay ho an'ny olona izay miroso ao anatin'izany vavaka ombana fifadikanina izany. Araka ny nampitaina tamintsika teto fa tsy ny mpino kristianina ihany no miroso ao anatin'izany vavaka ombana fifadikanina izany fa na ny mpino hafa aza na ny finoana hafa aza dia manao an'izany fifadikanina izany ary araka ny nampitaina tamintsika tamin'ny fandarantsika farany teo fa na ireny magicien reny ene dia tsy mitrangatranga ho azy ireny karazana fahagagana ataony izay anitomany olona isehony sehatra naiza ireny tsy zavatra mitrangatranga ho azy ireny tranga ireny fa misy karazana pouvoir izay tsy tonga ho azy fa idirany any anatina fifadikanina mihitsy ary araka ny nampitaiko teto fa nisy fotoana nanana an'ireny karazana document izay nisy an'ireny olona magicien niova fo ireny ary tamin'izay no nahitako fa misy fotoana izy ireny matory any amin'ny fahasapoana zany hoe tsy mihinan-kanina sady tsy mihinan-kanina no matory amin'ny fahasapoana rehefa tonga any amin'ny alina ao anatin'ireny lavaka efa avy nandevenana razana mety hoe netanany razana ireny dia ireny lavaka ireny ao zareo no matory areo ihany koa no andraisan'ny hery ao no andraisan'ny pouvoir arak'izay zavatra tiany arak'izay tanjony tiany eo amin'ny fiainany zany ka sady tsy mihinan-kanina izy ireny no mandray pouvoir ihany koa avy any amin'ny heriny maizina dia mahita amin'izay tsika misy karazana fahagagana hitatsika ka ireny karazam-pahagagana ireny tompoko dia tsy zavatra tonga ho azy fa misy ny atao hoe prix à payer na misy ihany koa ny atao hoe vidiny tsy maintsy aloka. Izay no anasako anao indray rampitso araka ny nambarako taminao teo fa rampitso alatsinainy no 14e jour na fa 4 andro an'izay vavaka ombana fifadikanina izay ary raha ohatra ka mbola rapitso ianao vao tonga dia mbola tsy tara ianao fa mbola azonao atao tsara no miditra ao anatin'izany vavaka ombana fifadikanina izany na dia ataoko aza hoe tsy mivavaka ao amin'ny fiangonana fanany voninahitra ianao dia azonao atao tsara no tonga etsy tany masaja rampitso izany na dia ataoko aza hoe tsy fadianina ianao dia azonao atao hatrany no tonga eo amin'izay toerana izay eo amin'ny bazarina tany masaja eo misy any lalana midina makany amin'ny Befleur iny tsy mbola tonga any ianao fa midina sabo eo amin'ny 20 metatra eo no ahitanao an'izay toerana izay. Araka ny fandarantsika teto fa niresakitsika momba ny Daniel ary mbola iresaka azy any hatrany moa tsika fa i Daniel zany dia olo ny fifadian-kanina olona anankiray izay nanana olana tamin'ny mpiara-miasa aminy satria nisy fotoana ny mpiara-miasa aminy nikononkonona zavatra izay andetehana anazy izay hanimbana anazy amin'ny asany
nefa tao anatin'izany rehetrarehetra zany ekena fa ohatrany hoe jerena ohatrany hoe naomby le tetikadiny le olona tsy tia anazy le mpiara-miasa taminazy satria tonga hatrany anatin'ny lavaky ny liona mihitsiny zany Daniel izany fa teo mihitsiny no namaly le vavaka mbana fifadikanina nataony zany lehilahy izany. Zay ngere olona nanasako anao hoe itsika nere olona maro fahavalo hoe misy fotoana tsy voatery ny olona rehetra mitsikitsiky aminao no mety hoe tianao fa be da be ny ankehitriny be da be ny mpamosavy mikostara ny mpamosavy mikostume ary be da be ny olona miatsara velatsy tsy mba miara-paly aminao any amin'ny fahasoavana nataon'Andriamanitra taminao mety momba ny asanao mety fahasoavana nataon'Andriamanitra aminjanakao fa misy foana ny mpialina amin'ity fiainana ity ary tsy vitany hoe manao maso hafahafa tsy vitany hoe mangaringarika tsy vitany hoe mandefa teny tsy tsarona tsy vitany hoe mandefa teny mahery fa indraindray reny olona ireny de miditra any amina tontolo ara-panahy mihitsiny ary izay indrindra re olona no ilatsika an'le vavaka mbana fifadikanina fa tao anatin'izany nanalefa tany anatin'ny lavaka nangitsokitsoka aza izany Daniel izany de teo mihitsiny nanehoan'Andriamanitra ny heriny teo mihitsiny nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny teo mihitsiny nampahafantaran'Andriamanitra an'ireo olona mpialina ireo olona tsy tia ireo fa an'Andriamanitra izany Daniel izany ary nalio anazy tsy afaka nandratra azy nalio anara tsy nanan-kery taminy fa ny epitsony iny de nalana tao andavaky ny liona izy ary le olona izay niapanga azy le olona izay nanisy ratsy azy reo olona nialina azy ireo de nalefa tao anatin'izany lavaky ny liona zany ary nampalahelo de hatramy vady amanjanany mihitsy ary ny baiboly de laza fa mbola teo ny vavalavaka fotsiny de efa nanan-kery ny liona nanapaka ny taolany. Hitatsika amin'izany re olona fa ny olona anankiray iny rehefa manisy ratsy olona rehefa ny fotoan'Andriamanitra mamaly de tsy izany olona izany any no misitraka ny impact ny zavatra ratsy nataony fa hatramy vady amanjanany ny impacteny zany karazana toetra ratsy karazana toetra ratsy no safidina tamin'ny fiainana izany. Anday nge vakiko aminao indray zay voasoratra ato amin'ny Daniel toko 10 eo amin'ny 9:7 de mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany andro izany izao Daniel misaona 2 tokom-bolana mipaka. Ity misaona ity de tsy hoe nisy maty akory de misaona fa ity misaona ity de resaka fifadikanina vavaka ombana fifadikanina. Tsy mihinana any-pia aho sady tsy nanendry hena na divay ny vavako ary tsy nositra din'olo akory aho ambara-patapitry ny 2 tokom-bolana mipaka. Ity Daniel ity ny fahadianina indray teto nandritry ny 2 tokom-bolana zany hoe 220 andro. Mazava ho azy fa matoa ny olona anankiray miditra ao anatina vavaka mbana fifadikanina de tsy maintsy misy motifa foana idirany ao anatin'le izy. Tamin'ny sabata teo zao zay de nampianatra fa rehefa ifadianina ianao de oento ohatra hoe ny andro anankiray androany ifadiana hoanina de ifadianina ho an'ny vady amanjanakao. Raha pitso ohatra fadianina momba ny fianakavianao, raha afaka pitso ohatra mety fadianina momba ny asanao, sisa. De inona ozy izy ianao zavatra nitranga rehefa nanao an'izay vavaka mbana fifadikanina nandritra ny 220 andro zay ty lehilahy ty eo amin'ny 2:12 de mivako toy izao. Aroa izy tamiko aza matahotra ry Daniel hatram'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao alala sy ampahoro ny tenanao eo anatren'Andriamanitra ao dia reko ny teninao ary noho ny teninao de avy ao. Ny olona anankiray zany rehefa manomboka miditra ao anatina vavaka mbana fifadiakanina tsy hoe akora tsy mihinan-kanina fotsiny fa misy vavaka mihitsy ao atao de amin'ny fotoana vao manandratra ny feo an'izany olona izany de misy Andriamanitra miaino ary io Andriamanitra miaino tsy hoe miaino fotsiny ihany fa mamaly eo amin'ny 7:12 fa ilay andrina ny fanjakan'ny Persiana nohatra 220 andro ka indro kosa Mikaela anankiray amin'ireo andrina lehibe no tonga nampy ka dia izao ihany no sisa mijanona teo amin'ny mpanjakan'ny Persia. Teto zany rehefa nanomboka ny fadianina ity lehilahy ty de nisy fanahy tao, nisy hery tao nanakana an'ilay anjely andeha hitondra valim-bavaka satria tena misy re olona ny anjely, tena misy zany hoe fanompon'ny anjely zany.
fa ny baiboly kosa nefa tety de laza fa nisy anjely anankiray Mikaela ozy izy ny baiboly ny ran'Andriamanitra iady amin'ny ofanazy zay manakana valimbavaka io mba hisitrahany Daniel an'le valimbavaka. Ary ozy izy moa ny 9:7 eto hoe ary avy ampafantatra anao izay anjony firenena ho any amparana satria mbola hiatra amin'izany andro izany ny fahitana. Hitanao ao anatina vavaka mbana fifadikanina misy vision omen'Andriamanitra anao, misy tolotsaina omen'Andriamanitra anao, misy fahazavan-tsaina omen'Andriamanitra anao, misy torolalana omen'Andriamanitra anao, misy torohevitra omen'Andriamanitra anao mba hahafahanao mandresy amin'ny fiainana, mba hahafahanao misitraka ny destiny anao izay efa niprogramen'Andriamanitra aminao avy any an-danitra. Ka misy ny fanompon'ny anjely zany hoe ao anatina vavaka mbana fifadikanina zany misy anjely manampy anao, misy anjely manampy anao mba atonga anao andresy. Misy fotoana nge Jesosy ny rehefa tao amin'ny sanankiray atao hoe Getsemane Jesosy de nisy anjely tao nampahery azy. Getsemane de zavatra anankiray tsy maintsy ohatrehan Jesosy na tiany na tsy tiany. De am'ty fiainana ity ihany koa na mivavaka aza izaho sy ianao de misy zavatra tsy azo sakanana amin'ny alalan'ny vavaka mba tsy hitranga, fa misy zavatra tena eken'Andriamanitra mihitsy ny atrehantsika an'izany tranga-javatra izany mba hoentin'Andriamanitra hamola volanantsika. De izay re olona ny ilana an'le vavaka mbana fifadiakanina, zay ny ilana an'le fanompoan'ny anjely zany hoe rehefa manao an'izay ianao de misitraka ho azy ny fanompoan'ny anjely ianao. Nisy fotoana ny zanak'Israely rehefa nentin'Andriamanitra nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, ekena fa nifidy lehilahy anankiray Andriamanitra nataony fitaovana moka azy tao ho any amin'ny destinéany. Fa na izany na tsy izany aza de nisy anjely anankiray tao nentin'Andriamanitra ny alolalana an'ireo zanak'Israely reo ary io no mandringana ny Perezita sy ny taranaky ny Hitahita rehetrarehetra tamin'izany fotoana izany, ary ny Kananita sy ny Perezita sy ny Gargasita de tandindana fahavalo ny anjara voatendrany. Hitanao rehefa miroso ao anatin'io vavaka mbana fifadikanina io ianao tena misitraka ny fanompon'ny anjely ianao. Zay zavatra rehetra tsy raisinao io ny anjely manampy anao. Tahaka zany ange ry Petera zany ange tany anatina fonja nisy fotoana nogadrain'ny mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana zany. Ry Paul ry Silas nisy fotoana ange nogadrain'ny mpitondra fanjakana tany anatina fonja tamin'izany fotoana izany. Fa ireo apôstôly reo de olona ny fifadikanina ireo. Raha mbola teo Jesosy de tsy nifadianina ireo, fa tamin'ny fotoana Jesosy niakatra tany an-danitra amin'izay de nanomboka ny fadianina amin'izay reo. Fa zao ny mahafinaritra na inona karazana fonja tiany mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana izany nanagadrana an'izy ireo de teny foana ny anjely. Hoy hoe teny foana ny anjely. Anjely mihitsy no ny ran'Andriamanitra namoaka an'ireo niala tao anatin'ny fonja zay miazona azy. Ka ny fonja de tandindona zavatra anankiray mety hoe tsy resinao. Ny fonja de tandindona zavatra anankiray mety hoe mametry anao, limité anao, tsy mamela anao lasa lavitra, mametry anao hoe atreto ianao, ohatra hoe amin'ny fampiasan'Andriamanitra raha ohatra ka mpanompon'Andriamanitra ianao, mety hoe amin'ny vola raisy ny tananao, mety hoe mampiasa vola ianao, mety hoe mpandraharaha ianao. Karaha hiditra ao anatina tontolo ara-panahy ianao anao an'izay vavaka mbana fifadikanina izay de afaka hitan'izany fanompon'ny anjely zany ianao. Ny anjely tsy voatery ho hitanao hoe ino ny elatrany ino izy fotsy be ny couleurany ohatrohatr'izao izy fa mahita zavatra surnaturel ianao miaina amin'izany hoe surnaturel izany ianao. Tahaka andry Petera, anjely mihitsy ny namoaka azy ary izy tena everiny fa fahitana, satria matetika izy ny mahita fahitana, averiny fa hoe nofle izy. De tahaka zany ihany koa ry Paul sy Silas, niozongozona mihitsy ny fanambany tranomaizina ozy izy ny baiboly ary ny bloky azo zay ny blokina ny tongotra matanany tao anatin'izany tonga de tapatapaka. Hitanao indrandray angentsika ry mpino malale, ry kristianina malale, ry mpijery malale, efa mivavaka ianao nefa mbola misy zavatra mamatotra anao mbola misy sigara mamatotra anao mbola misy fijangajangana mamatotra anao mbola misy lainga mamatotra anao mbola misy karazana alatralatra madinidinika any amin'ny toeram-piasana any mamatotra anao mbola misy karazana fisolokiana olona mamatotra anao ary tsy resinao mihitsy zany tranga-javatra izany. Midira eo anatina vavaka mbana fifadikaniny fa anampy anao ny anjely. Hoy hoe anampy anao ny anjely.
anampy anao ny anjely tahaka ny Daniel teto rehefa vonanao an'io vavaka fifadikanina raika amby 20 andro fotsiny izy de nanomboka nisy herinandrohatra tao hoe enao indray ry dany tsy avelako vitan'ity zany enao indray ry dany tsy avelako mahazo an'io zavatra ilainao io zany fa Andriamanitra tsy gila, Andriamanitra endry, Andriamanitra mihitsy naniraka anjely avy any an-danitra, naniraka ny Mikaela zany de anjely manokana momba ny ady ao an-danitra ao, io no nanampy azy ary tsy namela azy irery tao anatin'ny trangan-javatra izay natrehany ka hoy ao aminao hoe mbola tsy tara ianao alao indray tompoko lasy tompoko vavy rampitso no 720 andro ny vavako mbana fifadikana zay toto-saina etsy tany masaja na de tsy fahadianina azy ianao manasa anao amin'ny tongava satria ny afatra Andriamanitra zaraina amin'izany de noko fa mahasoa ny fananao ary tsy ny fananao ihany fa mahasoa ny fiainanao andavanandro mihitsy izany avelako eto ary ianao androany inoko fa nasoanao zay afatry ny tenin'Andriamanitra izay aza raisinao kosendrasendra fa Andriamanitra te hanampy anao mihitsy nene Andriamanitra te hampandresy anao mihitsy nene Andriamanitra te hatonga anao iaina amin'izany hoe surnaturel izany zany hoe supernaturel izany tsy iainy fijoroana vavolombelona ataony hafa fotsiny ianao fa ianao mihitsy nijoro vavolombelona ianao mihitsy no anambara ny asan'Andriamanitra mahagaga zay ataony eo amin'ny fiainanao manome fotoananao ary rampitso alatsinainy manomboka amin'ny 12 andro ny fotoanatsika manomboka fa manomboka maraina anoany amin'ny 6 ora maraina any de efa misy mpanompon'Andriamanitra ifandimby ivavaka ho anao ary angataka ny fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika amin'izany toerana izany mba tonga anao tsy ala maina rehefa mba nafoy fotoana ho an'Andriamanitra ihany ho amin'ny fiainanao de atonga anao ahita zava-mahagaga isitraka zava-mahagaga izany ny toerana etsy amin'ny fiangonana fanany voninahitra tany masaja eo amin'ny bazarina tany masaja io misy ny lalana midina makany amin'ny fleur iny midina sabo amin'ny 20 metatra ianao fa tsy mbola tonga any no ahitanao an'izay toerana izay manantena ny fanatitra tava aminao ary rapitso tahin'Andriamanitra tompoko